Ny anarako Razokiny Angèle, mpampianatra eto amin'ny EPP Amparatanana. Efa ela zahay raha niasa tamin'ny UNICEF ary nanome fanampiana be dia be ho anay izy. Anisan'izagny ny fiofanana mikasika ny kranina famerenana an-tsekoly ireo zaza nitsoaka andaharana. Ny fiofanana mikasika ny éducation inclusive fijerena manokana indrindrandrindra ireo zaza trapasembanana mba hazo fagnabeazana handrify azy aty an-dakilasy. Fiofanana mikasika ny fiatrehana ny loza voajanahary. Maro koa ny fitaovagna azo, ny kit scolaire, ny table banc, ny fotodrafitrasa, ny salle de classe. Izany rehetra izany dia nampitombo koa ny fahalalagna azon'ireo ankizy izay efa nitsoaka andaharana ary indrindrandrindra ireo ankizy trapasembanana.